na mety frais aller-retour. Dia mba samy miomagna lastiwa ndao mba hiaraka nompon'ny tompo hanatanteraka an'izany evangelisation zany agny Mananara. Hoe sy afony lanitra ndray hirotsaka agny Mananara. Maro ndray fa nan'olona vonjegna agny Mananara ary benabe ny olona ho tahin'Andriamanitra amin'ny faritry. Za mino fa fotoana zao mba handehanantsika hitory filazantsara. Amen. Eto dia hianatra mahakasika ny atao hoe ny herin'ny ranon'i Jesosy. Mbola azo atao tsara rehefa mampiasa ny herin'ny ranon'i Jesosy, ary azo atao ny mahita ny fiasana zany herin'ny ranon'i Jesosy zany. Amen. Aka fampianarantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12 vakitsika manomboka ny 17 ka hatramin'ny 1:20. Apokalipsy toko 12 vakina manomboka ny 17 ka hatramin'ny 1:20. Raha mba niarako amin'ny Baibolinao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay drago, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, nefa tsy naninony, nefa ozy izy tsy naharesy. Alleluia. Sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra, sady tsy napetraka tamin'ny tany narindriny Zagnahary, tsy naharesy sady resy. Alleluia. Sady tsy nisy ozy izy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia lehibe narana ela zay atao hoe devoly Satana, zay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra nanao hoe: ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny heriny sy ny fanjakan'Andriamanitrika ary ny fahefan'ny Kristy, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay mpiampanga azy teo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Izy zany asany takana, izy ilay mbola tany, satria plasin'ny Lucifer zany taloha tany an-danitra. Hitan'Andriamanitra izy tady vadika, Andriamanitra tsy nagnino, navelany teo fo. Mbola izy mbola tany indro nataony nagnaratsiratsy an'i Joba, satria mba mamontany azy zany Andriamanitra vitaiza marao, avy nandeha tegna ambony tany tegna ao zany zaza. Miteny Andriamanitra fa nandenika ny Joba mpanomboka va ianao. Ozy Joba zany ene ora anompony anao fa tsy tegna tianompo anao aby n'izy igny. Be azo tsoko Joba. Lasa tany amin'ny Joba ny défi. Satria tamin'iny mbola nanana accès Satana miakatra sy midina tamin'Andriamanitra. Fa après n'ity guerre nataonjareo ty, après ny oady zay vao nivakitsika teny io, nazeran'Andriamanitra izy. Fa izao no vaovao mahafaly amin'ny 1:20, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Alleluia. Ary izy ireo izy naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Zany hoe possible zany ianao amin'ny fotoana mampiasa ny ranon'i Jesosy sy manambara na milaza ny ranon'i Jesosy, tsy misy devoly afaka joranao anao. A condition aloha ianao manana an'i Jesosy, fa tsy hoe teniteniteny an'izany fotsiny babanao, fa anao manana an'i Jesosy, anao manompo an'i Jesosy, anao matoky an'i Jesosy. Fanontaniana apetrako aminao zao mbola tegna izany ve ianao? Manana an'i Jesosy ve ianao? Matoky an'i Jesosy ve ianao? Tegna mbola miara-mandeha an'i Jesosy ve ianao? Na mbola izany zava-misy dia marina aminao teny hoe ary izy ireo izy naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry, satria io no nivitianan'i Jesosy antsika. Amin'ny fotoananao mampatsiaro an'io amin'ny devoly, mampatsiaro an'io amin'ny fahavalo, miala ho azy izy. Ary engany hiala ho azy amin'ny fiainanao ny asan'ny devoly. Amen. Nisy ady izy tany an-danitra Mikaela sy ny anjely ary ilay dragona, ary izy ireo izy naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Amen. Ao amin'ny Korinthiana faharoa toko 12, andininy faharoa, dia milaza ny Baiboly hoe lanitra fahatelo tany no nipetrahan'ny devoly taloha miaraka tamin'Andriamanitra.
misy karazany manko io lanitra io. Misy lanitra voalohany, izy ilay hitany masontsika abakabaka otsika, io lanitra voalohany. Misy le lanitra faharoa, ilay volanin'ny devoly antsika ty mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanapahana eny amin'ny rivotro, eny amin'ny rivotro. Zany hoe le lanitra faharoa zany tsy voadeterminé hoe aiza, fa eny amin'ny rivotro, zavatra tsy hita maso zany. Lanitra fahatelo any le misy an'Andriamanitra, voalazan'ny Korinthiana faharoa, no vakitsika mikretika Korinthiana faharoa toko Korinthiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Korinthiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho, tokony ho 7 taona lasa zay, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro. Andriamanitra ny mahalala le anankiray, dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Natao inona hono? Nakarina ozy ho any amin'ny lanitra fahatelo. Tao no nisy an'ny Lucifer avy, tany izy no nipetraka niaraka tamin'Andriamanitra tany. Fa rehefa nikoma izy dia nazera, nalagna tany. Ny lanitra faharoa teo dia eny amin'ilay toerana izay hitany masontsika. Anao raha mijery ohatran'izao dia io zany izy. Nendray eny amin'ny rivotra, nendray any amin'ireny karazana planety isan-karazany ireny, any no itoerana. Fa nisy fotoana zany nanazava teto hoe ny tany misy devoly zany tsy any amin'ny nafobe zany raha mbola milera iainantsika zao. Tsisy devoly zany akany amin'izao, tsy dininy any, tsisy olo madigny akany. Na olombelona na devoly tsy madigny amin'ny nafobe zany. Lengan'olo le olo misy miteny nahita ny elo, nahita ny satana hono izy takany, nampijaly olo takany, dia nalendra hono ranonafony, dia lenga izy reny, lenga. Devoly zany tsy amin'ny afobe misy anazy milera io. Satria afobe zany natao ampijalena ny devoly, nampijalena ny fanahy zay tsy mibebaka. Ary rehefa tonga ny andro farany, vita ny fitsarany lanitra, miaraka mijaly akao daholo na ny olo tsy mivavaka na i devoly. Fa tsy hoe izy ndraiky manjary maître be akao dia izy hono mangatsiatsiaka moa nareo vao olo sasany hono mahamay. Non, miaraka mijaly. Zany natonga anazy tanao tamin'ny andron'i Jesosy, nandroaka devoly Jesosy ray amiko. Dia heverin'ireo devoly roana ireo fa tonga dia alefa agnafobe izy. Dia zay natonga anazy niteny igny hoe, satria nisy lehilahy anankiray tamin'ny fasany Gadarena, nanana devoly marobe antsoina hoe legiona ozy. Dia tonga dia mipararety le devoly tagnatin'ny olo iny teny hoe tonga ampahory anay mialohan'ny fotoana sady va ianao. Satria zareo efa près fitsarana an'izao tontolo izao, zay zareo mba alefa. Fa izy amin'ny leraka io eny amin'ny rivotra, any amin'ny rano, amina davola. Hitanao zao misy karazana volan'olo kofa vorony vola mietsika. Reny olo tratratratry rety morona reny, vao vorony vola dia mietsika satria misy devoly mikomandy raha io avy amin'ny davola. Fady mety saina re tsara le volana, volana, eny amin'ny volana tompoko. Eny amin'ny volana, amen. Misy fanahy zany mikontrôle an'izy reny eny amin'ny volana. Dia jereko amin'izay fa hoe vorony ndraiky volana io dia mihetsika olany sasany. Meran'izany mihetsika tromany sasany. Ary ataon'olo sangisangy zany ambany volo. Raha vao anao maherihery andro hoe vorony ndraiky volana, ohatran'ny hoe naola zany nenao nihetsika ola sagnatria ny vava. Misy fanahy zany miasa amin'ireny volana reny. Fa tsy mbola any amin'ny afobe tompoko devoly amin'izao. Tsara moa fantatsika ihany zany. Anao andeha androaka ny devoly, miala manganesa amin'ny afobe, itsy andeha aby. Azonao? Satria mifantany tsara fa Andriamanitra ny teny. Rehefa vita ny fitsarana amin'izao tontolo izao, izay izy ho alefaka. Fa tsy amin'ny leraka io. Fa iny tompony ianao. Amen. Tenenina akaikinao aza matory lesy ty hoe fa hitan'ny pasteur. Anao hoe tageky raha sekrozy hoe hitany. Fa iny Jesosy ianao. Tsara fantanao zany fa amin'izao andraika antsika zao tsy mbola any amin'ny afobe ny devoly. Ka hitatsika eto fa ny fomba nandresena ny devoly dia ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Tsy fantako inona ny asan'ny devoly manamerdy lohanao.
ino asan'ny devoly mikitrôla amin'ny fantanananareo satria misy zao karazan'olo noho ny fialovany ianao angadiny mavadinareo da andevegnan'ny fanafody tsy pazan'ny vola madinika anymba tsy pazany zao fatifatiratsy hainao iny zao dia iny anao miparareta hoe amosavin'olo zay menakavy ino hevitra pastera tandagneso tsara foa ity raha toriko ty ny hevitra raha tiandresy asan'ny devoly ianao tsisy ankoatra ny ranjanak'ondry sy ny teny filazana azy amen na ao amin'ny Genesis toko fahaefatra manomboka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo rehefa niady tamin'ny Abela ikaina dia novonony i Abela loha movakintsika Genèse 4:8-10 Genesis toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo Genesis toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo izay mivavaka toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny ary no mitany an-tsaha izy rahalahy dia nitsangana Kaina nanatona ny Abela rahalahiny ka namono azy possible mety nitsatoany antso io tsy haiko nataony akory atao ary hoy Jehova tamin'ny Kaina aiza Abela rahalahinao fa hoy izy asa mono mpitandriny rahalahiko ndraiky moa zaho za ndraiky moa gardien ziny letry niainy zay zany vavamegny be kardiena vanila asa izy ka anao zany raha voate mampiasa an'iny voambologny iny asa iny fivolagnandrikaina izy ay tompo ianao mo mpitandran-dralahiko vao izy ary hoy izy inona ny nataonao ny feon'ny rano rahalahinao mitaraina amiko avy any amin'ny tany feona ino feona rano ny feon'ny rano rahalahinao izy mitaraina amiko avy any amin'ny tany riava tout ce qui est rare dia misy feo na ran'olo na ram-biby na ran'ino na ran'ino misy feo direo tsara koa fa feona ranokaina ony nitaraina tamin'Andriamanitra hoe nivinonja satria agnatin'io raha io no misy ny ain'olombelona ao zany no mipetraka letrona hoe amma agnatin'izany amma zany agnatin'izy koa ny fihetseham-pon'olombelona sitrapon'olombelona safidin'olombelona agnatin'ny amma io koa dia agnatin'io anefa no mikajy letrona hoe aina io zany le maha-olombelona raha vo io zany nyritsy dia erina ake tsisy sitrapontsony ianao tsisy safidytsony ianao tsisy fihetseham-pontsony ianao anao zany fa io anefa tsy mety maty azonao vatanao mety maty fa ny ainao tsy maty mbola afaka nitaraina tany amin'Andriamanitra zany jereva mahatonga Andriamanitra anao ohatra misy olo raiky maty mbola misy fitadidiana izy mbola hitany hoe io vatany ohatra anao zany ndray andro any maty dia mbola hitanao hoe io vatananao fa anao tsy afaka magnatony izy io eky mahinakinako anao mahita olo mitomany fa anao tsy afaka satria ny fihetseham-ponao mbola ao ny sitraponao zany hoe raha jiaby tianao atao zany mbola ao daholo ny sainao mbola ao agnatin'izy koa misy le hoe saina fihetseham-po sitrapo safidy misy zavatra anakefatra amina aina no ahitana anazy azontsika tsara vele izy dia teto a nitaraina tany amin'Andriamanitra ny feon'ny rany Abela ny feon'ny rano rahalahinao izy nitaraina aty amiko avy teny ambony tany dia amin'ny Genesis toko fahavalo andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo Genèse 8:20-21 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe Genèse 8:20-21 ary Noa dia namorona alitara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambony alitara dia nandre ny hanitra kasitrana Jehova nanao zany raha vao misy raha latsaka raha tsy maintsy misy feony miakatra dia nandre ny hanitra kasitrana Jehova ka ho izy tampony tsy mba hanozona ny tany intsony aho noho ny amin'ny olona fa no fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka ny natao amen no narana biby dia nisy décision nivoaka avy tandanitra
Le mba imagineo zany raha ran'olo inona ny décision mety hiboaka ary raha miresatsika hoe rano Jesosy anaona lavitra re mety ho fiantraikany ranokaina ozy baiboly ny ranokaina ozy miteny or nefa ny rano Jesosy koa miteny tsara lavitra noho ny amin'ny rano Abela zafady Abela fa tsy kaina ny rano Abela miteny le voalazan'ny baiboly zany fa miteny tsara lavitra ho ny amin'ny Jesosy ny Abela miantso valifaty mba taovy mba mamay koa inga efitsy morana noho ny anahy i koa inga mba taovy tsy manjary raha miantso valifaty fa ny amin'ny Jesosy miantso fandresena ho anao. Amen. Amen. Teto ihany koa dia misy raha nalatsaka ary ny teny le raha nampitony fantazerin'Andriamanitra tsy mba handringana intsony aho izy fantatsika tsara ry havana fa tsy nahazo fahaleovantegna ny malagasy raha tsy nisy raha nalatsaka. Izy nao raha 1947 raha ny kararagna teto izy regny ane misy heviny fa asakasaka le nandratsajah fô fa ambadika ny latsaja anankiray misy zavatra tsy maintsy mitranga loatra rizany koa no atsika mpanaraka vaovao politika nahita tsara tamin'ny 2002 reny alaka fahefana ny olona sasany misy olo ny vonono tamin'ny 2009 miafara tamin'ny hoe aloha iarahana izy ty satria nisy rano latsaka tao io zany rehefa misy raha io latsaka tegna misy zavatra misy fiantraikany fô nilazako an'izany rehetrarehetra zany a tsy hoe andeha ampiasanao anao hoe akory zegny raha naombonao anao regny tsy zay loatra fa mba tiako ho fantanao hoe manana ny heriny ny rano Jesosy i rano raha marobe reo raha nisy fiantraikany indrindra fa rano Jesosy zay nalatsany marina efa 2 arivo taona lasy zay mikonto betsaka ny raha amin'ny tontolo ara-panahy ka ny rano Jesosy efa nalatsany ho anao noho izany dia efa mpandresy ianao avy any kelitenena amin'ny akaikinao hoe miteny hoe ny raha. Alleluia. Satria ny any Abela zay nibakitsika teo fa niteny nitaraigna tamin'Andriamanitra mainka fa ny amin'ny Jesosy ny abana noho izany raha miady ianao amin'ny tontolo ara-panahy mety tratana famosavina mety misy olona namozo na mety misy pomasy miseho anazy tena hoe mahay mampiorooro anareo menakavy andeha ataoko an'izao nareo andeha ataoko an'ry nareo ary very mivakina fotsiny le verset teo hoe nisy ady olo tao an-danitra tao Mikaela sy le dragony fa ny zavatra nisy resy zareo dia nazavaina amin'izay ary amin'ny Apocalypse 12:11 ny fomba nandresegna azy izy ireo zy nandresy azy noho ny amin'ny rano Kristy ny amin'ny rano zanak'omby sy ny teny filazana azy ny diteny zareo zany izy vakeo hoe rano Jesosy dia zao rano Jesosy dia zao igny no nafahavy zareo nandresy ho atoroko anao moa le izy zareo ka ny zavatra ataonao zany raha tianao hiteny amin'ny fiainanao ny rano Jesosy amin'izao moa zany tsy hoe Jesosy aherinao ombona dia tetaziny ray mandeha ny rano fa efa vita zay zavatra zay fa ampinoana ao amin'ny tontolo mifanahy mila manaiky ianao zavatra anankiray voalohany tadio ty tsy maintsy mino anao fa matoanao Jesosy zay zavatra zay ataovy agnatinao koa zany aloha misy lamo tsy ino an'izany mihitsy ny témoin de Jéhovah tsy ino an'izany mihitsy hoe Jesosy matoa anazy zany fa anao en tant que kristiana minoa ianao fa matoanao Jesosy raha tianao hiteny amin'ny fiainanao ny rano raha tianao hiavanao raha tianao hitondra fitahina sy fandresena anao ny rano dia ndana aloha tsy maintsy mino fa matoanao Jesosy misy olona mirevana tsy mino fa matoanazy Jesosy ary matoa Jesosy latsaky Jesosy raha maty tamin'ny hazojaliana tsy hoe nitampainam-bavaka natao torana tare dia miala ho azy teo miaina ny fomba nahafaty an'i Jesosy tsy nasetroko olo tanaty rano fa ny fomba nahafaty an'i Jesosy totoko dia novonoany zareo le fonony zareo ny lanivony ary nisy raha latsaka tsy zakany devoly maheno an'izany halany zany satria mampatsiaro ny souffrance ny anarantsika zany tamin'ny herinandro masina
raha vao olona anankiray zay miresaka an'io rano Jesosy io dia mampatsiaro ny devoly ny fahareseny. Io ny fomba naharesy anazy, io ny fomba ny désarmena anazy tamin'ny tontolo ara-panahy. Ka raha vao ianao mampatsiaro ny rano Jesosy, resy ho azy Satana. Ary amin'izao minitra itenenantsika zao, resy ho azy Satana, satria miasa eto ny herin'ny rano Jesosy sy ny teny filazana azy. Alleluia. Nalatsa ny rano mba amonjeny anao. Zay no zao ny zavatra anankiray tsy maintsy atao raha tianao hiasa ny fiainanao ny herin'ny rano Jesosy. Minoa ianao fa matoanao izy. Faharoa, tsy maintsy mino fa misy herin'ny rano Jesosy. Tsy maintsy. Reo zany tsy hoe zavatra atao agnateteto fa zavatra tsy maintsy. Tsy maintsy mino ianao hoe misy heriny io. Le izy amin'izao andro iainantsika zao moa zany a, dia matetika antsika mampiasa n'ireny fandraisana fanasan'ny tompo, na possible anao mety mampiasa rano tsotra. Fa mivavaka ianao ampinoana hoe tompo aoka ty mba hivadika eo rano ao. Ary amin'ny fotoana ty ampiasaiko hiteny tsara lavitra noho ny any rano Abela. Ny rano Abela ny teny miantso valivaty, fa ny rano Jesosy miteny miantso famonjena, miantso fitahina, miantso valim-bavaka, miantso fandresena ho anao. Alleluia. Mino zany ve ianao? Tsy maintsy mino ianao fa misy herin'ny rano Jesosy. Zany hoe considéreo sana amin'ny zavatra anankiray misy fahefana goavana, fahefana faratampony agnatin'ny raha io. Misy hery sy fahefana amin'ny rano Jesosy. Ny zavatra ataonao fahatelo, ento anatrehan'Andriamanitra io raha io. Entinao anatrehan'Andriamanitra io raha io. Isaky mivavaka ianao ndesinao eo, tompo maty ho ahy ianao. Aoka ny ranao Jesosy androany mba hanadio ny fahotako. Satria anao resy lavitra fa afaka magnadio anao ny rano Jesosy. Satria anao resy lavitra fa afaka miaro anao ny rano Jesosy. Tsy misy eky riavana zavatra amin'ny fanjakan'ny devoly ka mahajoro manoloana ny rano Jesosy. Tsy misy. Raha vao zany zavatra zany tomoninao tontolo ny fanahy, tomoninao fotoana mivavaka ianao, mipararetra Satana sy ny fanjakana. Na izao mpamosavy milaza anazy fa mahay, na izao mpimoasy be malaza tanàna keto, tsy mahajoro manoloana ny rano Jesosy zany. Tsy haiko na miara-mino amiko anao na tsy. Tsy mahajoro. Amen. Raha hitestany zany ianao magnamasina ianao rano, na anao io fotsiny magnamasina rano, dia miavoly misy trombona. Le sombavaka hoe vavaka aoka ty rano viva ty Jesosy hivadika ho rano anafaka nyamisotrolo misy trolo midelire trisitrisy moa dia tsy zakany devoly no voaresaka rano Jesosy no resana. Ary izy ireo sy naharesy azy noho ny amin'ny rano Kristy sy ny teny filazana azy. Atsika zany riavana isan'andro san'andro tokony misy zavatra foana an-tramonao, asakafoanao mivavaka sakafo dia mba tsofo rano an-trano rano nony aoka tompo ty rano ty hovadika ranao ary ny sakafo hoaninay ho tenanao. Ataovan'izany mivavaka ataonao isaka mivavaka sakafo anao, fa ho hitanao fa atanjaka ho azy hatramin'ny antibavinay nahazo nofony Kristy sy ny rano Jesosy Kristy. Tahitoko anay ianao. Ento anatrehan'Andriamanitra io raha io raha vao mivavaka ianao. Raha vitanao ny milaza an'io amin'ny vavanao hoe aoka tompo ny ranao zay narotsaka ho ahy, iaro anahy amin'ny lalana zay ho ahy. Raha vitanao miteny an'izany amin'ny vavanao dia tsy maintsy misy zavatra mitranga aminao, indrindra amin'ny tontolo ara-panahy. Ao moko raha jiaby miforo. Alleluia. Tsy mbola maina tompoko io raha io na dia efa roa arivo taona lasa zay, mbola afaka miteny ho anao ihany satria zava-nisy io ary tegna marina zava-panahy io. Zay nahatonga Jesosy mbola nitsangana tamin'ny maty, ty zava-panahy le resana. Mbola afaka miteny mandrakizay eo amin'ny fiainanao ny rano Jesosy. Vakio tsara ny bokin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo manomboka ny andininy fahatelo. Exodosy 12:3. Telopolo sy efajato taona no nanandevozan'ny Farao ny zanak'Israely, 430 ans. Dia jereo tsara, nampiasa tena Mosesy navadika bibilava misy Farao ny Moïse ane, satria mbona haiko mpamasina azy. Nataonjareo niova rano jiaby tao Ezipta, nandefa karazana loza nakisivy Andriamanitra.
Mandisy agnafana zanaka Israely fa tsy nalefa ny Farao koaro fa tonga tamin'le loza fahafolo dia nirano zanak'ondro. Tsy natagnan-jareo intsony Farao. Nasainy Farao mindesiny dolo zay tiany rendesiny jiaby ndesy miala amin'ny aketina tsy zakany. Raha mbola loza fotsiny zany tsy maharesy any devoly, fa ny rano Jesosy tsy mahajoro manoloanan'izany ny asany maitsy. Alleluia. 3 taona nampahoriana tao Ezipta ny zanaka Israely. Jereo fa ny fitaovana nampiasaina teto dia raha. Andefa loza fahafolo zao izy Andriamanitra fa zay tolanam-baravarana ahitana ny rano andalo fotsiny aho. Amen. Rehefa iny système iny nampiasaina tsy mahajoro anao zany Satana. Raha miala vatino mangalanao rano na dite tsy fantako iny, indrindra rehefa isakafo nareo aveo asivo rano ambony latabatra dia amasiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe d'après toroteny tandrinesako niany aoka hivadika rano Kristy ty rano ty ary ny sakafo rehetra hoaninay ho tenany Jesosy. Hitanao fa hoisy zavatra hitsangana aminay. Ny aretiny jiaby amin'igny sitra satria tamin'ny tenan'i Jesosy misy diakapoka. Alleluia. Amen. Io ihany mampalemy ny Farao io. Tsy fantako izy io Farao amin'ny fiainanareo. Mety misy fianakavianao makaharanao. Tsy fantako izy mety hoe tegna tolominao ambavaka, mety papanizanakanao tsy mety nody. Mba hataovange ty manomboka androany. Oka hoe ny rano Jesosy hiasa amin'ny fiainany tokantrano, amangy ny vadiko any lavitra. Hitanao fô tsy mahare lamby tonga ty. Avilay fô izy mahitondra ravaka amiko tagnampolo tsy magneno. Ay Jesosy alenao. Ho avy aminao ne zany nambanao memoa ino. Ho tonga aminao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao zany. Io ihany mampalemy ny Farao. Fa ny angoatra zay tsy nisy nampiontsona anazy. Efa nisy loza 5 talohany. Ary izy ireo izy naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondro sy ny teny filazana azy. Jereo moa fa matetika Satana rehefa mampiasa an'iregny agent satanika regny dia asainy magnano soro. Nanao ohatra hoe magnaty carrière, magnano sorone dia mamonomono ndraiky raha izy tadiavina amin'igny raha. I devoly koa zany mampiasa ny système iny. Dia zany mahatonga an'iregny olo magnano an'iregny tatitra regny. Matetiky ny tatitra atao amina antoko na tenda tiky. Sasany atao amin'ny tanana. Misy dikany daholo izy. Sasany atao amina andry. Ny andry moa dia midika amafisany, force. Dia eo no atao le izy. Ohatra mitady force le olo. Sasany atao le amin'ny tanana. Didiany tanana tiky. Ny tanana mirepresente service. Matetika n'olo magnano pacte amin'ny devoly dia zay ny atao. Mba hatonganao hanana service maro, afaka mirandra service, na hoe randrevan'olo service. Ny sasany amin'ny tenda eto, bora amin'izay afaka magnodikodin-draha. Misy dikany daholo io. Dia jereny fa à chaque fois misy accident amin'ny lalana. Ny zavatra ritra voalohany ake dia raha. Na dia ataoko hoe nisy raha nangainakainaka be karakory amin'ny goudron. Somegna firy minute tsy tena tanombany raha. Nandeha aiza satria toerana misy raha tiany devoly andiana. Malaka an'igny izy mba ahafahany miaina satria agnatin'ny raha no misy aina. Te isay manifeste ambony tany eto zany Satana tsy afaka izy satria izy fanahy. Mba ahafahany miditra amin'ny fiainan'olombelona dia agnatina raha, mangatika raha izy. Amin'ny voalohany ohatra hoe ranahomby. Fa raha anao zany angangahony raha mitandrema mety ho rano vatinao angahony farany na rano zanakany. Zany ane tsy avitan'olo an'izy io nefa rano. Memafy amin'ny voalohany izy akolahy. Makitra omby nefa rano io olo amizay. Tsy vita amizay izy na io olo matamo na io olo naola. Satria nao fa niditra tsy afaka mivokaky. Taza mba midimiditra amin'ny resaka fanompoan-tsano io fa ratsy foana ny fiafarany. Mody varimbary any ny kely anao mahitahita ny zao kely ery, mahazo azy zao kely ery. Ary zay zavatra miaina anao tsy maintsy alainy raha ohatra ka tsy vitanao hatramin'ny farany. Dia ny zao aza mba taritaritin'olo amin'ny raha karan'ireny. Tompony hitahy anao. Tana remarqué regny olo maty na accident regny. Tsy amin'ny firy minute tonga dia kotsitra be. Anao ragaga tonga dia maigny. Nefa normalement olo maty agnatina une journée zany mbola tsy tokony misy meo. Fa ny afantaranao fa devoly namono an'io tonga dia vetivety eo tsy ahitanao liotro iny anatiny. Tonga dia kotsitra be.
Divolo mitady moyen rehetrarehetra misy manifeste eto ambony tany dia amin'ny alalana raha izy no manao mangataka rana omby dia nefa raha io ran'olo dia teneva amin'izay fa io foana no atao sakafo ohatra misy olona mila pouvoir mila an'izao hoe dia tsy maintsy raha ka za mba magnanatra anao raha mba tegna kristianina marina anao ajanogno finikinana anao rahana bibi satria n'Andriamanitra ozy ny aina tsy tokony misy olona hinagna rahana biby le tamin'ny andro tsy fahalalana ampy ny sasany ka ny rana omby fangarovaro fotsiny le ndraiky hoany tamin'ny anao mbola tsy nahafantatra tsy magnino fa mizao mba za mihinagna ratsony aratsika am'izao tsy mamorona raha hoanina ntsony fa ny rano Jesosy mbola afaka miasa amin'ny fiainatsika ampinono no ampiasanao anazy raha andeha zavatra mampatafona dia tonono mihitsy tompo oka ny ranao androany iandrafitra am'ty-dalana mampatafo oka ny ranao Jesosy hiaraka amiko raha hitsofoka amin'ny borony olona io zany oka ny ranao Jesosy hiteny eto androany satria efa tsy hitanao ntsony zay teneny ny rano Jesosy afaka miteny tsara lavitra ho anao ampiaro sahala am'izany le izy fa hitany vokany ianao mitahin'Andriamanitra ny ianao hiara-hitsangantsika hivavaka ndao zasy ianao hivavaka tiako raha mba hisaotra ny tompo ianao androany ny amin'izany lesona fohy nefa mafonja afahanao mandinika afahanao mampiatra azy ampianaro zany Jesosy mba hay ampiasa ny ranao ampitombo hoe ny finoana sy ny fampitokina ato anatiko mba hay ampiasa ny ranao asa anatin'ny feontsika rehetra hiara hivavaka tombo Jesosy malalao faly ndray ny fonay raha mbola tafahona taminao ravoravo zay satria nampianarinao hoe ay misy heriny rano Jesosy ny rana biby raha misy heriny ny rany abela raha misy feony ary nitaraina tany aminao mainka fa ny ranao Jesosy Kristy oka ny ranao tompo andrafitra nyty fiangonana zina ity na izanaiza misy fiangonana zina firaisany tononoko ny rano Jesosy andrafitra azy nizaniza manaraka an'izao fampianarana zao ny rano Jesosy andrafitra anao miantso tompo le ranao zay miteny tsara lavitra noho ny rany abela iteny amin'ny ara-bolanay iteny amin'ny fahasalamanay iteny amin'ny tokantrano iteny any amin'ny toeram-piasana iteny amin'ny asa mandrarazy saninay tompo anizaniza mitsanganao fahavalonay oka ny ranao andresy azy oka ho resy alohanay ny fahavalo no nerin'ny rano Jesosy manomboka androany tompo mizaniza makahala mizaniza mialina oka ny ranao hiprotege anay oka ny ranao ampandresy anay antsoko ny rano Jesosy androany ampandresy anao amin'ny anarany tompo natoronao anay teo fa niloza sivy tsy nisy nampiontsona ny farao fa ny rano zanak'ondry teo ny nanomboka navotsitra androany tompo tononomoko ny ranao andrafitra reto vahoakanao reto ary manomboka ho avotsitra am'izay izy nizaniza farao miazona ny fiainanao tononoko mamositra anao am'izao an'izao no ny herin'ny rano Jesosy no ny herin'ny rano Jesosy no ny herin'ny rano Jesosy oka mpanresy anao amin'ny anarany misy saotra tompo misaotra fanamasina azy le fantatray fa hisokatra am'izay ny lalana mandresy zay iamikohoka ny lohanay am'izay ny fahavalonay satria tompo raha ny amafy ny lohan'ny farao tsy tokony hamotsitra ny zanak'Israely izy fa rehefa teo ny raha navotsitra izy mety nisy teny mafy nataon'olona anao mety nisy teny sarotra reny sofinao ambadiky ty fampianarany ty ho isy olona tsy ampoizinao dia hitady anao hiavana angataka famelan-keloko aminao satria miteny ho anao ny rano Jesosy ary efa nividiny Jesosy tamin'ny rano ianao amin'ny anarany Jesosy misaotra tompo amen mazoterana vetivety rehetra amen ninao fa nahazo lesona ianao sady nahery tsara nizany aza merikerika ntsony aza variana fa mandrosoatra any ary inoy fa afaka miteny amin'ny fiainanao ny rano Jesosy amen zay ry havana Noela